Raha kosa dia nisy ny lalao ny karakarain'ilay orinasa mpifandraisan-davitra Airtel Madagasikara nandritra ny fanamariana ny fetin'ny reny farany teo. Natolotra ireo tsara vita ary ny loka tao anatin'ity lalao ity sy ny loka goavana tamin'izany dia vola mitentina ray tapitrisa ariary. Ramatoa Ratodinirina Isabella no nahazo ny loka goavana ray tapitrisa ariary tamin'ilay lalao izay nikarakarain'ny Airtel tafiditra indrindra tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny reny. Ramatoa Liziana Taina kosa no nahazo ny loka faharoa eninetsy ariary ary Andriana Arso Jonathan no nahazo ny loka fahatelo efatretsy ariary. Naneo ny afaliny ary Ramatoa Ratodinirina Isabella izay nandrombaka ny loka voalohany tamin'ity lalao ity. Ao anaty fankalazana ny fetim-pirenena dia afaly Airtel manolotra lalao ho an'ny mpadivazy. Misy karazany telo ilay izy. Voalohany iarahantsika amin'ny Opéra afahany mpanjifa ny Airtel miditra amina site anankiray dia mahalala ireo zavatra nanamarika Madagasikara, ny Pirenena, toerana manan-tantara. Nandritra an'izay fotoana nahazoantsika fahaleovan-teny izay. Isan'andro misy info vaovao dia amin'ny farany volana any farafaran'ny volana any mpanjifa misy quiz kely karakarainay mamary izy hoe inona ny vaovao azo tao anatin'io lalao iny nandritran'izay volana izay. Ahafahan'ny mpanjifa izy amin'ny farany volana mahazo voyage eto Madagasikara izay safidiny, araka ny safidiny ny toerana andehanana. Dia misy koa Airtel Money lehibe. Ao anatin'ny tolotra amin'ity fahaleovan-teny fankalazana fahaleovan-tena Madagasikara ity ihany misy lalao lehibe fahafantatry ny mpanjifa efa manomboka izy ihany koa amin'izao fotoana izao ao amin'ny page Facebook Airtel. Isan'andro any Airtel mandritra n'ity volana ity dia manome tolotra, manome fanomezana amin'ny taona. Misy fanontaniana tolotra izay mahavaly dia mahazo fanomezana. Mandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena ho avy izao dia misy ihany koa ny lalao izay karakarain'ny Airtel izay misy karazany maro mandritra ity volana Jona ity. Tena mpilalao foana zay sy misy lalao Airtel foana zay. Inona zao mbola mahazonao tamin'ny filalaovana fiarahana amin'ny Airtel? Nazonao tamin'ny Brésil zany zay nazo voalohany zay lalao hoe jeune net ty dia zay koa nazo voalohany. Manao fahitanao ny lalao karakarain'ny Airtel? Tena tsara, tena lalao madio, tsy misy mpanjifa valo ihany koa no mbola notoloran'ny Airtel loka smartphone iray avy tamin'ilay lalao fankalazana ny fetin'ny reny. Araka ny nambaran'ny mpiarakara dia tanjon'ny Airtel hatrany hanome fahafaham-po ny mpanjifany amin'ny alalan'ny lalao maro isan-karazany.